Efa ndresaka amin'izay lozam-pifamoivoizana izay ihany moa isika dia tafakatra 10 mahery ireo naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana tamina lalam-pirenena maromaro teto amin'ny nosy mialohan'ny fetin'ny Noely. Manoloana izay misy ny fandraisana andraikitra nataony teo anivon'ny ATT isorohana sy anentanana ireo mpamily mba hitandrina eny am-pandehanana. Ny andindiny mba vaovatra. Loza piarako 10 no niseho tamin'ny lalam-pirenena fa 5 faharoa fa 7 fa 4 ny 20 ka hatramin'ny 14 Desambra teo ary olona 9 naratra raha toa ka 14 no namonainy. Tsikaritra ho ny tompony andraikitry ny ATT sy ny ministera ny fitaterana fa amin'ny fotoana isiny ny fitombon'ny olona mifamezivezy no isan'ny mampitombo lozam-pifamoivoizana. Raha tamin'ny fety Noely tamin'ity taona ity dia nisy fiakarana teo amin'ny 7 isanjato ny betsaka mpandeha, misafidy no any amin'ny tapany atsimo nosy iny ary tafiakatra 100 isanjato mihitsy izany ho an'ny makany Mahajanga. Nanao fampatsiahivana ny andraikitry ny tsirairay mba hisorohana ny loza ny ATT sy ny ministera androany. Ny mpandeha tongotra mba samy hitandrina rehefa mandeha eny amin'ny arabe. Ny tompona fiara na moto mba hanao fikojakojana rehetra ilaina sy anao izay ara-dalàna tsara ny taratasin'ny fiarany na ny motorany. Ny mpamily rehetra mba samy hitandrina sy hanaja ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana. Tsindriana manokana amin'izany ny fanajana, ny afanganam-pandeha sy ny avon'ny entana. Ny mpandeha fiara fitateram-bahoaka mba samy aka ireo fiara izay efa zahadalana ary hanaja ny isan'ny olona sy ny lanjan'entana izay zakany fiara. Ny coopérative na ny orinasa mpitatitr'olona sy entana mba samy aka fepetra manokana manandrify azy ahafahana mitatitra ny olona sy ny entana arak'izay tokony izy ary anao ho ambony zavatra rehetrarehetra miain'ny olona izay taterina. Efa nisy ny fepetra noraisy ny tompony andraikitra amin'ny alalan'ny fanentanana amin'isy ny fatsapahan-tenany mpitatitra tamin'ilay opération tsia ka ahatonga ireo mpitatitra nao ny hainy mpandeha ho ambony zavatra rehetra. Namafisiny ihany koa ny fitsirihana ny fiara mialoha ny fianganany amin'ny tompom-piantsonana fiara fitateram-bahoaka. Toa ihany koa ny fanamafisana ny fanaramaso ny fanomezana taratasy fahasondalana manokana ho an'ireo fiara fitateram-bahoaka. Ny fisintonana avy hatrany ny taratasy fahasondalana hitondra fiara ho an'ny mpamily sy ny taratasy fahasondalana hitrandraka zotra ho an'ny fiara nanao lozam-pifamoivoizana. Ary farany dia nisy ihany koa ny fitoriana ireo mpamily sy tompona fiara izay nanao lozam-pifamoivoizana sy namozana ain'olona ka voapirofo faninena natao.